tsena be ambioka atolotry ny F3M sy ny Canal 7 Events ny fasivy fafolo ary ny faraiky ambin'ny folo ny volana oktobra ho avy zao eny amin'ny All Expo Ankadito. Tsena be ambioka seho ahitanao masom-boly tsara kalitao mendrika ho an'ny mpamboly malagasy rehetra, masom-boly noatsaraina, katsaka, vary, tsaramaso, voanjo sy ny sisa, voanana isan-karazany, zanakazo fihinam-boa. Tsena be ambioka ho anao mpamboly, mpanao zaridaina, makafy fambolena sy ny zava-maniry ary ny tontolo iainana. Tsena be ambioka fialan-kevitra sy conférence, tena ilain'ny mpamboly malagasy tokoa ve ny karazam-boly hybride. Tsena be ambioka andiany voalohany miantso antsika mpamokatra rehetra andray anjara amin'ity hetsika vaovao miavaka ity. Tsena be ambioka fasivy fafolo ary ny faraka ambin'ny folo ny volana oktobra 2024 manomboka amin'ny 7 ora maraina. All Expo Ankadito ampitan'ny École La Francophonie, partenaire média Dream In, Dream On, ABC, ABC FM 90, La 7. Fifandraisana sy filan-kevitra 034 23 135 36 034 60 099 13 034 60 981 32. Tsy misy vidim-pidirana. Ie, mbola ankasitrana ny ianao manaraka ity fandaharana manokana iarana amin'ny Canal 7 Events ity araka niny efa hitanao teo iny dia ny hetsika vaovao be tsena ambioka andiany voalohany no entina ho anao indray ato anatin'ity fandaharana manaraka ity izay andraisana ireo mpandray anjara ao anatin'ny hetsika atrano moa izany horaisika androany ny filoha amboninaitry ny F3M Monsieur Moussa miarabanao tompoko. Miaraba aina. Aleo angambany tonga dia azavaina amin'ny mpanaraka ny fandaharana hoe inona no tena iseharanareo ny tompoko. Miseharanay amin'ny fikambanana malagasy misehatra amin'ny masom-boly anay dia ny anaranao aina, satria izay ny tena aina ny famokarana dia ny masom-boly. Tsy misy zavatra mandeha, tsisy zavatra maniry raha tsisy masom-boly. Misy ny ambioka zany, misy zany ny tahiry, misy ny embero. Fa dia ny ty tsena be ambioka ty, zay ny anarana aloha no saloranay amin'ity andiany voalohany ity. Dia ny amin'ny manaraka bolozay ihany koa no anarany. Ny hetsika moa zany dia fampiratiana sy fivarotana masom-boly tsara kalitao manao ahoana ny izay resaka izay eo anivon'ny fikambanana misy anareo. Zahay ny fikambananay zany dia ireo mpisehatra rehetra, mpisehatra rehetra eo anivon'ny masom-boly. Ao zany mpamokatra masom-boly, mpanodina masom-boly, mpivarotra masom-boly, mpanetana ny mpamboly mba hampiasa masom-boly tsara kalitao. Ao koa ny mpivarotra ny enti-mamboly rehetra na masom-boly io na zezika io na anana. Ao koa ireo tena mpampiasa mivantana na zaridaina io amin'ny voanana na ny voamboninkazo ny fomba masom-boly samihafa ao anatin'izany rehetra zany. Fa ny zavatra ataonay eo misy le fampiratiana anatina standy, misy ny varotra fampiratiana, misy koa anefany ny conférence velan-kevitra amin'ny fanentanana amin'ny fampirisihana ny olona isehatra hampiasa masom-boly tsara kalitao. Zay mantsy natao hoe zavatra mendrika ho an'ny tatsaha, ho an'ny mpamboly azafady, ho an'ny mpamboly malagasy dia masom-boly tsara kalitao. Fa tsy rehefa masom-boly dia mety aminy, tsy vonjy tavanandrony fanaovana masom-boly, fanapariahana masom-boly, fa tena manaraka ny fandaharam-potoana ny eny itsaha, ny eny amin'ny fambolena. Izany hoe mpamboly avokoa zany no atsonareo hitsidika anareo amin'io fotoan'io sa mpamboly fa tsy mpamboly ihany, ary mety tsy mpamboly koa ry ary ny sasany fa tonga amantatra. Fa ao koa ny everinay fa reo le mpiara miombonantoka amin'ny fambolena, ao koa no le mpanofana, ao koa ny
mpandraraha mihitsy amin'ny zaridaina zany amin'ny fanatsarana ny tontolo iainana zany ao anatin'izany daholo de fandray eo rehefa mpisehitra ao anatin'ny masomboly. Inona zany tena hoe tombony ho an'ny mpamboly amin'izay hoe fampiasana masomboly araka ny tokony ho izy zay? Tombony lehibe aloha de zao mety mamboly marobe, ao ny zezika, ao ny torohevitra sy ny sisa, fa ngamba ny masomboly ihany no rehefa afafinao de misy vokatra azonao, ary tonga le fitenenana hoe rehefa ratsy ny masomboly de ratsy ny vokatra, rehefa tsara ny masomboly de tsara ny vokatra. Fa misy koa atao hoe karazana ao anatin'ny masomboly, fantatritsika loatra ohatra hoe raha eny loatra tsika de mahazatra tsika ny makalioka, makany faritry marovoaintsika de mbola fantatritsika ihany koa ny alikombo. Raha eto tanina rivotsika mibetsy mitatatriny de fantatritsika koa ny atao hoe rojofotsy, ary raha iresaka katsaka tsika de eo ny katsaka fotsy, ao ny katsaka mena, ao koa voanjo, misy karazana zany masomboly. Fa am'ireo samy masomboly reo misy kosa tena kajiana manokana ho ambolena, tsy tongatonga foana tsy hoe zay rehefa toazana teny an-tsaha de mety ambolena, fa tsy maintsy misy fikarakarana manokana iny zay manomboka any amin'ny famafazana, tsy rehefa masomboly kory de mety ho afafy anome masomboly, fa ao le atao hoe masomboly fototra zay avoaka ny fikarohana zay ampitomboniny any amin'ny mpamboly masomboly, ireo le mpandraraha masomboly, de iny ndray no ahely any amin'ny mpamboly, ary reo mpamboly reo zay etaniny hoe tia ny karazana masomboly ampiasainareo ary tiako ny tena masomboly tsara kalitao sasany ary moa de tena hoe voamarina mihitsy certifié fa io tokoa le masomboly mitsimboka farafakely ny 7 isanjatony manome zao vokatra tahako zao aminy rehefa hoe tsaramaso, ka tsaramaso fotsy de fotsy tokoa ny meny, fa tsy ame tsaramaso vangavanga na ohatra zany. Zay zany ny tombony voalohany iresaky tsika rehefa aveo raha sitrako ny karazana masomboly hoe hybride. Resahana be de be mihitsy tatoato indrindra ny hybride vary, tsy vao zao kory fa efa taloha. Amin'ny firenena eraky Afrika amin'izao fotoana zao zay niarany ainga tamin'ny Madagasikara, tadidiko tsara fa tany amin'ny taona 70 tany nanomboka ny asa tao amin'ny ministera, tsy mifanalavitra mihitsy tsika sy isika sy Kenya. Fa Kenya tao de efa nisafidy hoe ampiasa katsaka hybride, de iny izy ny tonga de lasa lavitra be, lasa lavitra amin'ny fambolena, lasa lavitra amin'ny famokarana. Tsika teto de magaga na tsy magaga fa fantatra ny antony ohatra ny tsy tiana mihitsy ny rosotsika, de tsy mba nampiasa katsaka hybride mihitsy tsika. Ary am'izao fotoana zao ary de mandeha ntsao hoe makarary zany katsaka hybride zany, manome toromarika diso zay am'izany fampiasana hybride zany. Eo koa ary ny hybride vary, samy manana hybride ndreo, fa zao kosa nefany zay tsy milaza hoe nizaniza de afaka mamboly hybride, salany hoe nizaniza de afaka mamboly vary, fa rehefa vonona ianao ampiasa hybride de mivonona koa ianao anome an'le masomboly hybride ny zavatra ilainy, bandrobe zavatra ilainy, ao hoe tsaratatana aloha, ao le katsaka, le masomboly katsaka mihitsy ny hybride, ao koa ny hoe mila fehezana manokana ny resaka zezika, fehezana manokana ny resaka momba ny zezika, momba ny aidratsy, ny zavatra fikarakarana manokana tsy maintsy atao. Fa izao kosa raha ohatra ianao mampiasa 10 kilô amin'ny katsaka tsotra, raha hybride no ampiasainao 5 kilô atsasany zany zay, ka nalafo ary izy fa nentanao famenao ny any zay. De amin'ny farany koa azadino farany katsaka volo-katsaka eto amintsika zao amin'ny akapobeny de 2 tonnes amin'ny hektara no azo, fa raha hybride ianao ka mampiasa an'ireo rehetrarehetra ao de any amin'ny 4 tonnes 1 tonnes no azonao miakatra. Zay ny amin'ny katsaka hybride, ary io no tianay anaovanay le
velakevitra amin'ny fotoana io hoe teny ilayntsika malagasy hoe nikatsaka hybride ao zay amaly an'izay nya atsipriany bebe kokoa. Inona zany ny antony mahatonga andreo mpamboly sasany mieritreritra nle hybride hoe tsy mety na hoe tsy mety am'zareo zany le satria efa nisy fotoana naraka ny tenao teo hoe nalazalaza mihitsy le izy teo eo de misy sasany hoe tsy manaiky ny tondrana an'le izy eto sotrany. Maro ny antony, ny ray lehibe a de tsy fahafantaran'le mpamboly, tena tsy mahafantatra mihitsy hoe zao nge ny ilanany hybride fa lasa fampitahorana be dehibe le izy hoe maharary anaova miny hybride. Amin'ny firenena misy firenena ao Afrika ao anatintsika malagasy a 5 lazaina hoe firenena tena taraiky any arinany any a left behind zao izy zareo anglisy zay ny akamaroany de firenena miteny frantsay de ireo firenena reo tsy mba nampiasa hybride, tsy nampiasa fa de le zavatra mahazatry ny any no ampiasay. Ankehitriny zareo reo zany a fa misy ina moa zany fikambanana manentana amin'ny fampiasana ny hybride am'izao fotoana zao a de fikambanan'io ndray zany a manentana am'reo firenenreo azagagy nareo raha mitena hoe any Rwanda mahita hybride, any Burundi zao manomboka mahita hybride, any Niger reo manomboka manao hybride, am'ireo firenena miteny anglisy reo manao hybride daholo zareo. Ary ty zavatra anankiray tsaro mariana koa ireo firenenreo manana ny atao hoe foire de la semence isa-taonany azy a tsy maintsy misy foana zany tsena be ho an'ny masom-bolo manokana. Teny kely apiko ihany a ny filohan'ny fikambanany F3e Andriamatoa Justin Rakotoarisson de nanomboka tamin'ny tsanganan'lay atao hoe AFSTA fikambanan'ireo mpisehatra masom-bolo eraky Afrika 20 taona teo izy ny tao malagasy zany mitantana an'io nampandroson'ireo le masom-bolo any ivelany saingitsika teto a ohatran'ny tena tara ohatrany hoe masika amin'ny teny hoe ohatrany hoe sao de mandrosotsika raha mampiasa masom-boly fa za mieritreritra mihitsy mety ohatr'izay mihitsy angamba no fahatahorana atsika. Mandritra ny ity hetsika ity zany anareo ve fanomezana torohevitra ihany no entin'ny fikambanana F3e sa misy karazana masom-bolo ho entinareo ihany koa mandritra ny hetsika io? Amin'ny hetsika io zay a de efa misy karazana masom-bolo hybride safitra moa fitenitsika azy koa fa zay misafidy hoe atao hoe hybride fa zay fiteneraka zao tontolo zao raha vao miteny hybride misy karazany efa vokatra eto Madagasikara ho entinay amin'io fotoana io fa zadiny koa fa ny akamaroan'ireo olona mpampiasa voananana mpamboly anana de hybride dolidoly a reo anana tsara tare hitantsika eny amitsena am'izao fotoana reo hybride daholo ny akamaroan'ireo reto Antananarivo zany no resahako. De am'ireo le olona ho avy reo zany reo mpampiranto reo hivarotra karazana masom-boly samihafa zareo fa zay manokana aloha amin'ny fotoana io de anentana mombany hoe katsaka hybride. Misy ve zany ny tolotra omenareo ny mpanjifa zay tonga ny aminareo amin'ny hetsika io? Tolotra samy manany tolotra omeny azy a ny zay mpampiranty rehetra io satria samy manana zavatra tolony. Zahay manokana de zay manokana amin'ny F3e zany a de afaka manatona iresaka anay fanakalo anay ny amin'ny hoe katsaka hybride inona ny tokony anaovan'ny malagasy katsaka hybride tsy atahorana malagasy katsaka hybride satria fantatray a fa mbola misy tetikasa tena tetikasa mihitsy a zay tena milaza mihitsy hoe tsy atsika malagasy ny katsaka hybride de zay hevitra aminay diso zay a no tianay koa ajanony le fe ina moa zany ny ajanony ie resena. Ankoatrany zay katsaka hybride ihany moa zany ny tena hoentinareo ao ny masom-bolo zahay F3e manokana fa ny ao mbola ho avy eo dolidolo ny voananana sy ny mino zay fa zay manodidina ny fambolena rehetra koa mino zay fa ho avy eo koa zareo ty misokatra ho an'ny tsy mpambolo masom-boly ihany na mpivarotra masom-boly ihany a fa ho an'ny mpanao zaridain na ho an'ny mpanao fitaovana mikasika ny zaridain na ho an'ny mpanao zanakana
ina moa zalakazo azo sy kakazo zany tena mahazava-dehibe ny fananaovana etsika tahaka izao zava-dehibe a ray aloha ho an'le olona mampiranty zany a tonga ao zany a de ny ananany mahafahany mampiseho mampiranty a mizara zavatra tony ho an'le olona tonga ao koa de fananana serasera bebe kokoa fifaneraserana bebe kokoa fananana ina fitena tsotra fananana adresy hoe raha ianana am'izao de ary anana manao zao raha momba an'izao de ry anana manao zao raha teanao azao ny atao hoe irrigation goutagoute de ay anina sy anina sy anina am'izao fotoana zao efa manao raha teanao zao hividy vidin'le vomananana na le masom-boly hybride ianina sy anina efa manao an'izao raha mila hevitra raha mila fanafanana de ianina sy anina fa manao an'izao a ho hita ao daholo zay rehetra zay hitanao ohatra ny olona ho tonga ny amin'ny etsika sy ao amin'ny stande misy anareo eny ary zao a andihany voalohany io efa mazatra ny olona rehetra ny atao hoe fermada foire de l'agriculture sy ny sisa fa ty zany a tena natokana ho an'ny masom-boly ho an'ny fototry ny fambolena ny fototry ny fambolena aminay a de ny masom-boly ary ny fototry ny toekarena koa aminay a de ny fambolena ireo zany ny fameno raha izay tongava ary tongava ao amin'ny tsena be masom-boly tsena be ambioka ao amin'ny all expo eny akady to amin'ny fahasivy fahafolo sy faraika ambe folony volana aogositra manomboka amin'ny sivora tsy misy vidipidirana ie raha te ahazo fanazavana misimisy kokoa mahakasika ny fikambanana F3M sy ny mahakasika ny masom-boly izay hoentiny izy ireo moa ianareo de ao anatin'izay etsika tsena be ny ambioka izay no ahafahana miresaka sy mifanakalo hevitra mivantana amin'izy ireo izay koa no tombony amin'ny fanaovana etsika tahaka izao izay karakarainy canal 7 events raha tsy misy amafisina intsony monsieur Mbosa de amarantarana fandarana isika ny amafisiko a de mbola veriko foana ny masom-boly no fototry ny fambolena rehefa voafehitsika amin'ny masom-boly a de voafehitsika amin'ny fambolena famokarana raha-pambolena voafehitsika ny toekarena zay a amin'ny firenena totsika malagasy ie de izay ihany koa ary no anamarana ny fandaharana indray tamin'nyty androany ity tamin'nyty fandarana manokana iarana amin'ny canal 727 ity moa zany rehefa misy ny etsika karakaraina tahaka izao de ezahana hatrany ny mitondra ireo mpandray anjara mitondra fanazavana eto amin'ny fahita lavitra ao anatin'ity fandarana manokana ity izay no azo naroso tamin'ity androany ity de mametraka ny aveloma mandra-piona indray de makasitraka ny monsieur Mbosa misaotra indrindra tompoko misaotra aina tsena be ambioka atolotry ny F3M sy ny canal 7 events ny fasivy fafolo ary ny faraiky ameny folo ny volana oktobra ho avy zao eny amin'ny all expo ankadito tsena be ambioka seho ahitanao masom-boly tsara kalitao mendrika ho an'ny mpamboly malagasy rehetra masom-boly no atsaraina katsaka vary tsaramaso voanjo sy ny sisa voananany isan-karazany zanakazo fihinam-boa tsena be ambioka ho anao mpamboly mpanao zaridaina makafy fambolena sy ny zava-maniry ary ny tontolo iainana tsena be ambioka fialan-kevitra sy conférence tena ilain'ny mpamboly malagasy tokoa ve ny karazam-boly hybride tsena be ambioka andihany voalohany miantso antsika mpamokatra rehetra andray anjara amin'ity hetsika vaovao miavaka ity tsena be ambioka fasivy fafolo ary ny faraka ambin'ny folo ny volana oktobra 2024 manomboka amin'ny 7 ora maraina all expo ankadito ampitan'ny école la francophonie partenaire média Dream In Dream On ABC FM 90 la 7 fifandraisana sy filan-kevitra 034 23 135 36 034 60
099 13 034 60 981 32 tsy misy vidim-pidirana